Antsika rehetrarehetra dia anonana amintsika indray ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiana, ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Dia miarabanao foana mbola natratra ny taona androany ny sabata voalohany indray amin'ity taona 2026 ity. Dia faly miaraka aminareo indray androany ary maniry mbola hiara iriariako indray tsika mandritra ny taona manontolo manana 12 volana tsika ho atrehana indray ao anatin'ity taona ity. Dia ny fanirinay izay hafana malala dia mbola hiara-keto daholo isika, hifampitona am-bavaka tsika, hifampitantana tsika. Aleloia. Raha misy ny mitady ho solafaka dia eo tsika hifanarina, eo ny tanantsika hampiakatra indray mba samy ho tafita soa any amin'ny tanjona, satria dia manana tanjona iombonana tsika rehetrarehetra reto dia ho any an-danitra zany. Izany ny tanjonsika ara-nofo samy manana antsika ny amin'ny zavatra izay atrehantsika rehetrarehetra samy samy hafa daholo ny fiainantsika reto, samy hafa na ny toerana misy antsika aza tsy mitovy, fa ry havana ny tanjona tokana izay tratrarintsika androany iombona antsika dia tsika samy ho tonga any an-danitra. Dia izany ny faniritsika raha avy Jesosy amin'ity taona 2026 ity dia mba tsy ho anisan'olona latsaka an-dalana ny antsika na tsy ho voavonjy, fa tena ho vonjena tokoa ny fanahintsika ry havana. Ary izany sady ny tenay ty am-piandohany amin'izao taona vaovao izao dia hiteny izay ho voavonjy ane ianao, ho voavonjy ane tsika, ho voavonjy ane izahay. Aleloia. Ary tsy hiverin-dalana ane ianao amin'ity taona ity. Amen. Izany no tena irarianay aminao, mba tsy hiverin-dalana koa ane izahay, mba tsy hisy mihitsy ane hirika ahafahany devoly hisitona antsika ry havana, hitodika any ariana ry havana malala, ka mety hanadinoantsika ny tanjona izay eo anoloantsika isan'andro, ny marika izay milahatra tratritsika isan'andro. Aleloia. Dia tsy n'izany fa ho any an-danitra ry havana malala. Na hiomantsika na tsy hiomana, ny fahafatesana dia tsy maintsy ho tonga. Na hiomantsika na tsy hiomana, Jesosy dia tsy maintsy ho tonga, satria ny tenin'Andriamanitra efa nilaza ry havana malala. Iny Jesosy izay hitanareo niangatriny. Aleloia. Mbola hiverina indray izy iny, mbola ho hitanareo indray izy iny hipotra any amin'ny rahoan'ny lanitra. Aleloia. Dia haka ny azy izy, ary amin'izany fotoana izany dia tena izany ingena andrasantsika eto ry havana. Na dia maty azy tsika dia miandry an'i Jesosy tsika fahazadino izany. Ireo olona maty ireo ry havana, ireo olona maty voavonjy ireo, any am-pasana any ry zareo, nitova ny vatany, dia miandry ny fananganana ireo rehefa ho avy Jesosy. Izany hoe na dia ny olona maty azy dia miandry an'i Jesosy kay. Isika velona miandry an'i Jesosy, fa na dia ho levo laza ny nofontsika, ny fotsika. Amen. Dia mbola miandry an'i Jesosy tsika ny am-pasana any, mba hitsangana amin'izany fotoana izany. Ka tonga Jesosy dia anisan'ny hitsangana amin'ilay fitsanganana voalohany tsika. Aleloia. Dia hitsena an'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra tsika na dia maty azy. Izany ny faniritsika rehetrarehetra eto. Ary izany mahatonga ny miteranao foana manao hoe andao foana hiazakazaka ry havana. Ny taona no miova, fa ny tanan'Andriamanitra mombanao tsy miova, ny tenin'Andriamanitra tsy miova, ny zavatra rehetra nampianarin'Andriamanitra anao tsy miova. Aleloia. Na dia miova aza ny taona, na dia mandroso aza ny tany, na dia mibetsaka aza ny fandrosoana izay hitan'ny zanak'olombelona eto amin'ity tany fandalovana ity, dia mbola teteny aminao fa ny zavatra nytenenin'Andriamanitra anao tsy miova zany. Mandrakizay io
ary hatrany an-danitra dia mbola tanteraka ry avana. Tena tianao Jesosy. Toy eto ianao androany. Mahafinaritra nahako ny fijoroana vavolombelona ny rahavavitsika anankiray. Ny teny teo hoe ao izy tena etaetako izany hoe hitandrina sabata hivavaka. Nentina mbavaka mihitsy mba hivavaka rehefa sabata. Satria tsy nanam-potoana, satria tsy nanana fahafahana, satria voateritery no ny asa sy ny toerana misy azy. Fa misy olona indray tsy voateritery. Misy olona indray tena manana fahalalana, tena afaka mitsahatra, tena afaka mivavaka mihitsy raha hivavaka. Fa iny olona iny ndraika fanamalana hoentina mbavaka mihitsy mba hanana etaeta, mba hitsahatra, mba hivavaka. Izany zany tena te-hampahery antsika rehetrarehetra. Ianao manana etaeta io, manan-karena ianao. Tena manan-karena ianao. Ary izany no harena ry havana. Tena tsara indrindra. Ianao raha manana etaeta an'Andriamanitra dia aza miteny hoe mahantra. Fa tena manan-karena ianao. Iny no harenanao iny. Aleluia. Antsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia hisaotra an'Andriamanitra tsika androany. Atonga eto ianao androany dia misaora an'Andriamanitra. Tsy lavony 2025 ianao. Betsaka ny lavony taona iny ry havana. Tsy nahatratra n'ity androandroany ity. Fa ianao tsy lavo. Mbola tafajoro ianao. Aleluia. Ny ara-panahinao mbola tafajoro. Ny ara-nofinao koa mbola tahiny ny tompo e. Amen. Misaotra anao izay Jesosy ny ampitiavana. Misaotra fa tena tsara ianao Andriamanitra. Lehibe izany fahasoavanao izany, tsy takatry ny sainay izany. Tsy ho voatanisanay Jehovah Andriamanitra izany hoe fahasoavana nataonao anay teo amin'ny fiainanay izany Andriamanitra. Azay tsirairay avy reto fotsiny samy hanoratra boky ny fiainanay, samy hitanisa dia fantatray mihitsy hoe tsy ampy raha ny fotoana, tsy ampy raha ny teny, tsy ampy raha ny soratra Jehovah malala. Fa androany atambatrainy amin'ny teny anankiray hoe misaotra anao izay. Misaotra fa velonay nandray reto mpanomponao. Misaotra Andriamanitra fa mbola afaka miandry anao izay Jesosy amin'ny fahavelomana androany. Fa tsy mbola any am-pasana izay miandry ny fiavianao. Misaotra Andriamanitra fa nitahinao izay tsy niankonanay. Misaotra Andriamanitra fa tsy miaina anatina fangirifirina izay androany. Misy olona amin'izao fotoana izao tena anatina ranomaso satria tsy hitany zanany. Tsy fantatra namatina velona. Ny olona rehetra ny faly satria nanao fety. Fa izany olona izany ao anatina fahoriana. Jesosy tsy zahay izany. Ny fahoriana tena misy eto amin'izao tontolo izao ity Jehovah. Ny fandringarana tena misy Jehovah. Ny zavatra ratsy tena manjaka eto Jehovah malala. Manjaka eto daholo ny faharatsiana rehetra. Ny faratapon' faharatsiana izany, ny faratapon' fahoriana izany hita eto amin'izao tontolo izao ity izany Andriamanitra. Fa ny zavatra mahafinaritra anay androany tonga eto izay tsy miaina amin'izany izay. Izany natao hoe fahasoavana ary isaorana eny anaranao masina. Tonga eto indray reto mpanomponao mahatsapa fanasianao soa. Nomenao ny zavatra rehetra, tsy olony zava-tsoa ary afaka miteny mihitsy androany fa tsy manan-java mahory Jehovah Andriamanitra. Sakafo ve tsy nomenao anay? Fitafiana ve tsy nomenao anay? Tranatoriana ve tsy nomenao anay Jehovah? Fifaliana ve tsy nomenao anay? Fiadanana ve tsy efa natolotra ho anay Jehovah Andriamanitra? Misaotra fa tena tsara ianao. Velona eo fiainanay ianao. Ary izay dia hiteny foana Andriamanitra. Fa velona ny Andriamanitra fafahany. Misaotra anao izay Jesosy. Hanao ny voninahitra mandrakizay. Androany izay tena te anontany hoe inona tokoa moa no havalina ianao Andriamanitra raha ny sorehitra nataonao any? Tsy misy Jesosy malala. Fa ny tenanay androany, ny teninay androany natolotra ianao, ny fonay androany natolotra ity ianao Jesosy malala. Halleluja. Atolotsika amin'izany mihitsy androany hoe mampidira Jesosy, mampidira ianao fa ianao tsy miova. Tsy mbola misy tononkina fa ataonao ny tononkina. Ianao fa haitsika izany izany. Mampidira Jesosy, ianao. Fa ianao
Andriamanitro androany tokoa zay ny anontany inona anao valiny anao no misoretra nataonao anay Andriamanitra dia ianao ihany ny tenin'ny valiny fa tsy misy tsy voavidiny nininy aty aminay izany tsy voavidy Jehova na ny fahasoavanao Andriamanitra miezaka ny devoly mametraka prix amin'ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ity mametraka prix amin'ny fahazahoana fahafinaretana sy ny fifaliana eto amin'ity zao tontolo izao ity mametraka prix amin'ny mety hahazahoana laza sy voninahitra eto amin'ity zao tontolo izao ity Jehova Andriamanitra satria mbola azo tenenina zany mbola misy lanjany zany mbola misy lanja mbola azo tenenina ny vidiny reny rehetrarehetra reny fanenao Jehova ny fahasoavanao ny zavatra rehetra omenao tsy misy prix azo tenenina zany tsy afaka hividianana an'izany fa raha tsy omenao maimai-pony zany dia very daholo izay rehetrarehetra reto enina dia ny mpanompony devoly azy tsy afaka niaina androany raha tsy manome maimai-pona ny fahasoavanao ianao raha tsy manome maimai-pona ny fitiavanao ianao Andriamanitra na ny olana anao paky tamin'ny Satana azy androany tompo efa tsy velona tsony fa manino reny olona reny mbola velona manino reny olona reny mbola afaka mirehare fa manino reny olona reny mbola afaka miteny fa manana fahefana satria mbola fahasoavanao na dia niaina n'ireny olona reny azy zany ange Andriamanitra ny mahatsara anao zany ange Andriamanitra ny mahatonga anay amin'ny teny foana hoe manana Andriamanitra tena fanaperana izay Andriamanitra tiana ianao Jehova tena tiana ianao Andriamanitra androany zay tonga eto manatona anao na dia tsy mendrika anao azy zay tsy sosinge mahatsapy fa tsy mba misy herinay tanjakay izao ijoroana eto androany zao isaky ny manatona anao zay dia mahatsapa foana tsy mendrika isaky ny mandohalika aminao zay dia miteny foana fa tsinitsiny zay eo anatrehana fa raha tsy ianao no niazona anay Andriamanitra dia tsy tafatsoro teto izay androany amin'ny sotra anao
fanandritrany zay taona maro zay Jesosy nivadika ndray tiany taona mbola andrelitsay tafatsoro mbola andrelitsay nazony ny tananao mahe nisandrina ho an'Indrisy Jehovahandriamanitra mitsinjo ny lalana sy ny tiany misaotra anao a Jesosy. Amen. Jangan kemana tena nawa. Pati saya na hallelujah. Pati saya nawa. Emana sana ya Nara ya. Kantana na mujambana na mujasona. Jirina. Yekala itwa. Yekala itwa. Saya nakufuna Makayeri alitu Nalua na chanzela Ajaitina zaminu. Ajaitina yangu Panila kero. Panila kero Itatayang lalana. Panila na Hallelujah. Kaya sabay ka na mga chano. Fala de uma fiança reality. Entenda yang cukup. Ini no yang Bikin sakit kuku. sakit kuku. Leteni mami wichanda wanawa. Seju. Saya membangun hati itu. Saya nakufuna Makayeri alitu Nalua na chanzela. Hallelujah. Msocha kusasa. Chini ya menino, família pega na, italicar, a menina na, fala que não, na tutia, itana na rubeja, nada não há, se usa sacha, yandi manja kabina, não entei nada, não é sunaku. Sagopi sabiya, anamika reches, anjasakuya, kawabe mawikanisa, tutulisa.
atao fotoana iandrasanao an Jesosy tsy taony ty ravana malala. Atao fotoana tena hoe ampahery anao ty taony ty. Mosesy ravana tena nanana fiadina anankiray ngeza be izy teo any. Natonga ny Mosesy tafajoro lehibe aza niady anatrehan'ny Mosesy. Eritreretinao rery hoe Mosesy, eritreretinao ravana hoe Mosesy rery miady amina vahoaka anankiray. Tsy mora zany. Vahoaka anapitrisy miady aminao, mitapatapanao, manome tsiny anao, nefa tsisy ratsy nataonao. Ady zany sa tsy ady? Tsisy ratsy nataon'ny Mosesy. Ny zavatra nataon'ny Mosesy tsisy afa-tsy zavatra tsara. Nahatafita ireo zanak'Israely ireo. Fa zao araka ny toro-tenitsika teto aminay andro, ny sabata, tena nandalo ady Mosesy ravana. Fa Mosesy tsy namoy fo. Mosesy nahavita niatrika an'izany. Nahavita tena hoe na dia mafy taminy azy. Satria nahoana Mosesy ianao? Satria Mosesy nanana fiadina anankiray teny aminy. Dia tsy fa ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny fanatrehan'Andriamanitra ravana teo amin'ny Mosesy. Mosesy ny nanana an'izany. Ary zany zavatra izany nataon'Andriamanitra teo aminy, nahafahany nandresy ny zavatra rehetra teo aminy. Misy fotoana io Mosesy io za mino. Fa rehefa mitapatapa ny zanak'Israely manome tsiny azy. Tena mandalo ato Mosesy. Io nge ravana malala, raha tsy nisotro rano nge ravana ny zanak'Israely, Mosesy koa tsy nisotro rano. Fa tsy hoe Mosesy nomena rano, dia ny zanak'Israely tsy nomena. Dia afaka mitapatapa ny zanak'Israely. Fa samy niaritra zao ihany, samy nona zao ihany, samy mangetaheta zao ihany, samy tsy nisy rano ihany. Ary samy nandeha tongotra ihany, samy nandeha teny amin'ny tany efitra ihany. Fa mavesatra lavitra ny zavatra nentin'ny Mosesy. Satria tany aminy ny tsiny no nomeny olo. Za rehefa tena mino. Fa misy fotoana mitapatapa ireo zanak'Israely ireo. Fa tapenan'ny anjely ny sofin'ny Mosesy io. Tena henoko zany. Tsy maheno. Tsy mandre. Mety hoe henony fotrany misy zavatra mirondreo fa tsy henony ny feo. Misy fotoana mety ataon'Andriamanitra an'izany. Satria nahoana? Satria Andriamanitra eo. Miara-miainao Mosesy. Miara-mandre ny zavatra rehetra izay ren'ny Mosesy. Manatrika ny Mosesy amin'ny fotoana rehetra. Za tena teteny anao androany. Raha tianao ny tsy andre, ny fidonan'ny fahoriana sy ny zavatra rehetra mitranga eto amin'izao tontolo ity. Tsy metraka any aminao. Tsy renao. Dia tazomo ny fanatrehan'Andriamanitra. Ataovy eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra. Aza vela hisaraka aminao ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa neny Mosesy ravana malala nataony zava-dehibe zany. Ary voalazany ten'Andriamanitra izay rehetra nalehan'ny Mosesy, tena velatra Mosesy ny tranon'ilay feonana. Naoriny teo ny tranon'ilay feonana mba ahafahany mitahiry foana ny fanatrehan'Andriamanitra eo aminy. Fa raha tsy nisy an'izay ny Mosesy tena teneniko anao, mbola vao niala kelikely tany Egipta Mosesy tena hamoy fo. Ary ny teny aleoko maty. Tsy vitako ty, aleoko miverin-dalana. Fa tsy nanao an'izany Mosesy satria nanana harena ngeza be izy. Dia ny fanatrehan'Andriamanitra ravana malala. Notsika androany teny ravana. Ato anatin'ny tirotsika tena andohalika tika. Dia tena za Jesosy ny fanatrehanao no harenako ambony indrindra. Anao iransoina famonjena vitsivitsy androany satria nahoana? Manamarika ny fandalantsika ihany koa nge zany. Tsika teto amin'ny andramoka izao dia tena anisan'ny nankafy an'izany. Raha mankalaza an'izany anniversaire ny andramoka izao zany tsika, dia ohatrany tsy mety ny tsy hainonaziona famonjena. Ataontsika izany androany ny fanatrehanao Andriamanitra no harenako ambony indrindra. Haleluia. Tsy tehirizako ny fanatrehanao. Harenako ny fanatrehanao. Haleluia. Faherinao. Écoute ça,
Trano any ravana malala samy mivavaka dia teneny mihitsy Jesosy ampy anazy ny fanatrehanao zany ny zavatra tamin'ity zao ty tsy ampy atsika zany eto ry havana misy etaeta tsy mety tapitra eto tsy mety ritra eto fa raha eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra dia mitonony any anatinao any mitonony etaetanao mitonony ny zavatra rehetrarehetra izay mety mikorotana any anatinao any androany teneny za Jesosy mila ny fanatrehanao
Ampianaza ny fanatrehanao zany Jehova. Ampianaza any. Ampian'ireo mpanomponao marobe izay niatrika tao anaty baiboly ange zany. Ampiandry Elia ange zany. Ampiandry Davida ange zany fanatrehan'Andriamanitra zany ndiavana malala. Ampiandry Josua ange zany. Dia ampianao koa zany androany. Tena ampy antsika rehetrarehetra zany androany. Nataon'Andriamanitra ireo olona ao anaty baiboly ireo voasoratra ireo mba ho alaitsika tahaka, mba afaka hitantsika zany refesantsika hoe tahaka ny ahoana zany olona miaraka amin'Andriamanitra, tahaka ny ahoana zany olona miaina ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Androany tena teneno mihitsy ry havana malala. Mahatonga anao io mbola tsy milamina, mahatonga ny fiainanao io mety mbola mikorotana ry havana. Mety mbola tsy tena manatrika anao Andriamanitra. Mety misy fotoana Andriamanitra mamangy anao fotsiny. Mety misy fotoana Jesosy mandalo fotsiny fa tsy mbola mipetraka eo amin'ny ankonanao. Tsy mbola tena tafatoetra ao aminao Jesosy. Mety mbola toeram-pandalovana fotsiny ihany ny fiainanao. Fa ry havana malala, androany tena teneno mihitsy Jesosy malala. Manatreha ny fiainako foana ianao. Iny tranon'ilay Mosesy iny ry havana mahavarina iny e. Ohatriny aho anatin'iny zany ny fanatrehan'Andriamanitra. Ohatriny entiny Mosesy foana iny. Ahoriny iny dia efa mandeha izy dia manaraka anazy iny. Dia vao mivelatra indray iny dia eo indray Andriamanitra, eo indray ny rahona midiny eo. Mahavarina ry havana malala satria miaraka aminazy foana Andriamanitra. Eo foana Andriamanitra maina. Ohatriny mipetraka anatin'iny tranon'ilay iny izy, na dia miorina azy iny tranon'ilay iny, na dia misaratsaraka azy iny tranon'ilay iny. Dia ohatriny mipetraka ao foana Andriamanitra manaraka azy any amin'izay rehetra liany. Ry havana malala, ny zava-dehibe aminao androany dia enao eo aminao Andriamanitra. Ny zava-dehibe aminao androany dia ny fiainanao. Misy Jesosy manatrika ny fiainanao ry havana. Jesosy ange efa manaiky. Jesosy ange ry havana izy mihitsy ny nidiny. Jesosy ange ry havana tsy sarotra amintsika ny mitady azy. Izy mihitsy ny tonga nandondolo. Izy mihitsy no mitady tsy hamonjy ny very. Fa isika iray tsy manaiky. Androany ry havana malala. Antsika rehetrarehetra androany tena sa Jesosy milanao. Sa Jesosy tena milanao Jesosy. Antsika rehetra androany samy tena zany milanao. Ianao ny tokana ny fiainako Jesosy malala. Ilaiko ianao anatrika nampona na iza misy aho. Hoentiko any amin'izay tena nalehako ianao. Alleluia. Kuka sy tsaokanao. Ravitranao. Tukana
Tupo milanawa 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 Isanandra Tugalaway Pamuziay Tupo Milanawa Tugalaway Pamuziay Tupo Milanawa Amen. Jesosy malala. Mandra-pahovintsika ny milan'Andriamanitra. Misy olona milan'Andriamanitra mandrapahatonga ny fiainany tafita. Mandrapahatonga ny valim-bavaka. Milan'Andriamanitra izy rehefa marary. Mandrapahatonga na salama tsara dia tena milan'Andriamanitra. Ary tena hitanao andraman'alina mihitsy Jehovah milanao. Satria mahalala izany olona izany fa raha tsy Andriamanitra ny manasitrana azy. Raha tsy Andriamanitra manafaka azy eo amin'ny fandrinan'ny hopitaly io dia tsy ho afaka eo izy. Fa rehefa sitrana amin'izay izy tahaka ny miteny hoe izaho Andriamanitra tsy milanao intsony. Misy olona milan'Andriamanitra mandrapahatonga anazy manan-karena. Manohina ny foko foana ny mahita an'izany. Vahaingana mihitsy ary nahita hoe misy olona tena hitanay mihitsy ny deparany izany olo izany. Ny natao anatina fiainana tena sarotra. Dia hitanay mihitsy izy hoe ny tahin'Andriamanitra izy. Hitanay mihitsy izy hoe ny niakatra ny fiainana. Fa rehefa ny niakatra ny fiainana dia ilay tsara ny fiainana. Rehefa nanomboka ny tsara be amin'izay ny fiainana, nanomboka hitanao mihitsy izy hoe ny miala amin'Andriamanitra. Nanomboka miadiny. Lasa tsy dia hitanao tsony anatina aktivité ara-panahy zany. Tsy hitanao tsony anatina fotoam-bavaka sy fivadikanina sy hetsika ara-panahy. Variana mitady vola, variana tamin'ny miasa, variana tamin'ilay fitahiana. Dia hitanao hoe miala. Ianao ilay avana mandra-pahoviana ianao no milan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Izany Enoka izany mba fantatrao. Nandritra ny 300 taona izany nilan'Andriamanitra foana teo amin'ny fiainana. Vitany Enoka ny nitazona an'Andriamanitra nandritra ny 300 taona ny avana malala. Niaraka tamin'Andriamanitra nandritra ny 300 taona. Halleluja. Tsy vitany Enoka intsony ny miara tamin'Andriamanitra. Fa voalazany ten'Andriamanitra fa niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka. Mandra-pahatonga nalain'Andriamanitra velona. Mosesy rehefa malala niaraka tamin'Andriamanitra foana izy, milan'Andriamanitra foana izy. Tsy mandra-pahatonga tany amin'ny tany Kanana. Raha hiteny Mosesy hoe izaho Andriamanitra milanao, mandra-pahatonga any amin'ny tany Kanana, dia Mosesy tsy tonga tany akory. Dia mety afaka niverin-dalana Mosesy rehefa mitenen'Andriamanitra tsy ho any ianao. Satria hiteny Mosesy hoe fangatsika tsy mifanaraka Jehovah, fa izaho nge miaraka aminao mandra-pahatonga any. Fa neny Mosesy avana milan'Andriamanitra izy mandra-pahatonga anazy eo akaikin'Andriamanitra. Mandra-paharoviana ny ilanao an'Andriamanitra. Mandra-paharoviana raha androany Andriamanitra niteny aminao hoe ianao ange tsy tonga any amin'ny tany Kanana. Inona moa ny tany Kanana? Tany Kanana io zavatra irinao fatratra ho tonga aminao io. Zavatra tena tondratry nosy sy tantely. Nofonofonao eto amin'ity zao tontolo izao ity io tany Kanana. Raha hiteny aminao Andriamanitra androany tsy ho tonga any mihitsy ange ianao e. Dia inona ny teninao? Mbola hiteny venao hoe izaho Andriamanitra hifikitra aminao. Izaho Andriamanitra, halleluja. Tsy ala aminao izany aho. Izaho Andriamanitra nompo anao. Manokana ny havana. Nisy fotoana tao anaty Baiboly tao mpianatra Jesosy nisy fotoana narary. Nisy mpianatra Jesosy narary tao taizana aretina. Dia io mpianatra io sitrana tamin'ny aretina mihitsy izy io.
nefa Jesosy mpanasitrana. Jesosy nefa rehefa misy olona manatona anazy dia sitrana, na dia tsy mpianany azy na dia olona hafa firenena azy dia sitranin' Jesosy. Fa io mpianany io tsy sitrana mihitsy. Rehefa nantany Jesosy, rehefa nantany mpianatra fa maninona ary izany tsy mety sitrana mihitsy, dia tsotra be. Ny olona ange mbola mila sitranina aloha vao mino hoe. Ny olona ange rehefa mbola mila tahiana aloha vao mino hoe. Vao ho tia an'Andriamanitra, vao hanaradian'i Jesosy, raha hanaradia, raha ho tia, raha hivavaka koa ry ary. Fa io mpianatra io efa mpianatra io. Tsy mila fanasahana io vao natian'i Jesosy. Tsy miandry an'izany io vao hanaradian'i Jesosy. Tsy miandry an'izany io vao hitory fa tsara Andriamanitra. Tsy miandry an'izany io vao hitory hoe mibeba fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Raha efa mpianatra ianao dia tsapanao izany. Nitondra olombelona aminao nandray tsodrano izay teo. Ato anaty commencement dia nisy tsodrano nozaraina satria ny voalohany teo. Dia rehefa azo ny tsodrano anjarany amenakary kely dia nitomany ary avana malala. Mikasika ny foko satria tsy mba tsodrano hoe ho tahiny ianao raha miditra na ho tahiny ianao raha mivoaka. Tsy mba hoe ho feno mitafotafo anie ny fanaovam-barinao, ny ranom-boalopokao. Tsy mba hoe hitombo sy hamaro anie ny ondriamanosonao. Tsy izany. Fa mbola izao ny tsodranonay androany. Anaka, tandremo ny fonao, tandremo ny didiko. Tandremo tsara fa ny lalana nampianariko anao dia hainao anao izany. Raha andeha ianao dia tsy ho entiny lalanao. Mbola fananarana fitehirizan'Andriamanitra ary havana malala no azonay tao anatin'ny tsodrano androany. Toy izay hoe Jesosy tsodrano an'ilay vitany anay. Halleloia. Ny levita rehefa tsy mba nanana anjara tany tamin'izany fotoan'izany. Ny levita rehefa mandray tsodrano dia tsy mba mandray amin'ny mihitsy hoe rehefa mafy ianao dia hitsinja afizato hoe rehefa iompy ianao dia hiteraka kambana ny ondrinao. Tsy nandray an'izany ny levita. Fa genran'izao hovakiako ato anaty live nitsodranonay androany. Ohabolana toko fa efatra, 9 ka hatramin'ny 9:17. Ohatran'izao ilay ten'Andriamanitra. Ohatran'izao ilay ten'Andriamanitra hoe anaka miaino ka raiso ny teniko dia hiamaro ny taona iainanao. Lalam-pahendrena no atoroko anao. Eny, mitarika anao amin'ny lalana mahitsy aho. Raha mandeha ianao dia tsy ho ety ny lalanao, ary raha mihazakazaka ianao dia tsy ho tafitohiny. Tano mafy ny fananarana ka aza vela ihany. Azony izy fa ainao. Tianao Jesosy. Fa ilay anjaranao an'izany androany, ratsika anao antiry androany hoe za Jesosy tsy hiala aminao ahako. Tsy kivy izay. Efa nanino izay tsy mba nahazo tsodranao ranofo. Tsy ahafana. Tena faly izay. Satria izao ten'Andriamanitra dia milaza fa tahaka ny hanambinana ny fanahinao dia tahaka izany no hanambinana ny nofinao ihany.
sitraponao teranao ato amin'ny teny fahamarinanao Jehova. Nasira toka sentana masinao tubuh kasih lifanai masina Amen. Jesus malama. Tsika rapanambanao azany tombavaka izany androany. Atao miloatra avy anatinao any mihitsy izako Jesosy tsy ala aminao. Tena mandrakizay Jesosy efa anao indreo izao fiainako izao Jesosy. Efa ianao no manjaka ato anatiko, efa ianao no tompoko sy mpamonjy anazy Andriamanitra Jesosy. Zavelako isanovana izany tsy no mandrakizay. Ravana zavela isanova ny zavatra ao anatinao. Misy olona nanana faniriana be mihitsy tamin'ny voalohany, tamin'ny vao nivavaka. Dia za tena ho any an-danitra. Zandray aloha dia tena tsy maintsy tratrako ny lanitra. Zandray aloha dia tena homaniko mihitsy ny zavatra rehetra mba ahafahako makany. Tsy maintsy tongany aho na inona zava-mitranga na inona. Rehefa nandeha ny fotoana dia naniova tena ampandehanana ny faniriana. Asa tsy izany intsony ny zava-dehibe aminy. Asa tsy tena be ao am-ponitsony izany hoe teo any an-danitra izany. Ravana malama. Aza velanovanao ny fiainana. Aza velanovanao ny zavatra misy. Aza velanovanao ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa ny Davida ravana. Tsy nanovan'i Davida ny satroboninahitra. Tsy nanovan'i Davida ny seza fiandrianana. Tsy nanovan'i Davida ny akanjo mampanjaka azy. Tsy nanovan'i Davida ny orakoraky ny olona ny teny. Fa Davida nafaty alin'alina, Saul nafaty arivo. Tsy nanovan'i toepony Davida izany. Natokana foana ny tao an-tsain'i Davida hoe hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Aza velanovanao ny zavatra miseho eto amin'izao tontolo izao ity ravana. Na ny ady na ny fitahiana. Mandao ataontsika tanjona foana hoe za Jesosy ho any an-danitra. Amen. Ataontsika izany izany androany. Ataontsika tanjona mandritra ny 2026 ity indray Jesosy. Ao avy ianao Androany Jesosy no ilazako fa tena tiako ianao. Anio tompono anambarako fa za te ahitanao. Lamara zany zavatra milako nome mitananao avoko. Fa kosa tompo mitavanao no tiako hitadaholo. Androany Jesosy no ilazako fa tena tiako ianao. Anio tompono anambarako fa za te ahitanao. Namara
zany zavatra mileko nomentanana avovo fakoso tompo hitavanao tiako hitadaholo ekeko bofa tsara le fitahina avy amin'ny tanana ekeko bofa mare le fahasoavana natolotra hoay fakosy ny teny ilaiko Alita, ni javana. Namaradan miturite, manamara fitaina. Natsopsi zirebumbelumbe natsisizaliana Nakachufilazavata fusunuyara kwaminawe Karefata zukuiza ila eweza yara mina Keto pofa teni like Wero fitalina gantanana Ekek fans nakajisai Kwe fasuabana natulu chawai Fakus Niteni like we Anduva nilani chai Ekeko pofa teni like Wero fitalina gantanana Ekek fans nakajisai Kwe fasuabana natulu chawai Fakus Niteni like we Teni Andova nilani chai Ekeko pofa tsara fitalina gantanana Ekeko pofa mare fasuabana natulu chawai Fakus niteni like we Teni Alita nitavana Ekeko pofa teni like we fitalina gantanana Fasuabana natulu chawai Fakus niteni like we Andova nilani chai Alita nitavana Amen, Jesus malala. Sandray zavatra mba irina eto amin'ny fandarana andramoka izao mandritra ny taona ity Jehovah'Andriamanitra. Azaveranao afaka ao anatin'ny fona izany teny izany hoe te handova landry izay Jesosy. Mbola tsy tonga any izay fa mbola eto. Mbola miady ary fantatra efa betsaka amin'ny sakana Jesosy any. Fa raha tsy ala ao anatinay izany faniriana izany dia ianao ihany no hanampy anay mba hatongavany amin'izany tanjona lehibe izany Andriamanitra. Tehirizo reto mpanomponao, ampahirizo isan'andro. Hazaveranao kivy, hazaveranao ketraka Jesosy. Na inona zavatra mety mitranga eny amin'ny fiainana eny Andriamanitra. Ny zavatra tsy maintsy mitranga Jesosy any. Manangatahany aminao. Ampahirizo foana. Hazaveranao irery, omba amin'ny tananao mahery, Jehovah'Andriamanitra. Mety misy ny fotoana na dia isa amin'izay aza tsy afaka mifampahery akory. Noho ny amin'ny zavatra isan-karazany ny fahasahiranana sy ny sisa Jesosy. Mety misy fotoana tsy afaka mifampitondra mavaka akory azy. Fa Jesosy manalo
pitsipitsy eo antsofona eo foana fa eo ianao araka aminay isan'andro ianao akaikin'izay rehetra miantso anao ianao Jehovahandriamanitra misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fiangovana misaotra Andriamanitra fa tsara indrindra ianao traka aminao toy ny fotoana eto androany Jesosy mino fa mbola anasika foana ianao ameno mibangy ianao Andriamanitra ampahera izay rehetra mety tanonondrika ianao Jesosy rehetra tsy voalazako tetenao no anakinako an'izany fantatra ao ataonao azy rehetra tonga eto izany androany satria izay rehetra tonga eto dia tianao ary izay rehetra tonga eto dia samy mikatsaka an'izany lanitra izany ange Jesosy satria tsy mivavaka fotsiny fa tena mitany ranodidinao mihitsy mba hahatonga azy ho voavonjy fantatrao menao azy ny zavatra rehetra ary tsy nangatahany azy Jesosy hatatera ho any fa tsara eny misaotra Andriamanitra misaotra Jehovahandriamanitra misaotra Jesosy misaotra fanamasina alehibenerinao sy ny fahasoavanao halleluja amen soran'Andriamanitra sika tao anatin'izay fiankofan'izay salasany moa fotoanantsika androany somary taratatsika sy fotoan-dehibe ny androany mbola isan'ny fandraisana fanasan'ny tompoka hariva manao era fidiranana korotsika da ao aorianan'izay tsika hiaino tenin'Andriamanitra halleluja Souffle de son, y'a du one life. Souffle de son, afata utizoni funai. Simba mila chilena sanju Roturu tumarada tauna Simba improvisani fona Kaisaya ni mila farana Ready samanana Pasuya Suyane Sufaya de so Sufaya de so Sufaya de so Yaduana Sufaya de so Sufaya de so Afata utizani funai Sufaya de so Sufaya de so Sufaya de so Yaduana Sufaya de so Sufaya de so Afata utizani funai Kentele sasi ele Ilele Kiu sasi yuki Yumi Simba mila chilai masaju Tudo mandava calma Simba eu visani fauna Aisaya minha farama Veni e vichamanda Suyane Sufaya de so Sufaya de so Sufaya de so Yadiwana Sufaya de so Sufaya de so Afata utizani funa Sufaya de so Yadiwana Sufaya de so Afata utizani funa Suyanwa Sufaya de so Sufaya de so Yadiwana Sufaya de so Afata utizani funa
Halleluia afanakosiny ny anankiray farany ary etsika amanana ny fotoana dia aimitotsika rehetrarehetra amin'ny heriny ohatran'izao ndraitsika mionety avorasongany amin'ny lanitra jesosy dia rehetrarehetrika amin'ny heriny tahaka an'izao dia mino aho fa hoentiko ianao halleluia nafinaritra ny androany dia tonga avy indray amin'ny heriny mbola ihany ten'andriamanitra tsika rehefa avy eo nda ho ary amaranantsika ny fotoana fiderana tsy mety atao eo am-pipetrahana ainy tompo tsika rehetra Alleluia. Tena marina tokoa Jesosy fa tsy misy tahaka anao
dia tsy misy azo oarina aminao a raha nisy toanao a dia tsy teto zay androany fa tany amin'le toanao. Raha misy azo oarina aminao a dia tsy tonga teto zay androany fa nandeha nakany amin'le azo oarina aminao. Fa amin'izao andro an'izao kosa Jehovah'Andriamanitra ny fahafantaranay fa tsy misy toanao ary tsisy azo atakalo anao dia tonga eto zay androany mitady ny tavanao, mitady ny fanatrehanao. Miteza natrika anay eto Jehovah'Andriamanitra, miteza anao ombanay tsy ranay avy zay tonga eto androany a dia vangio ny olonao, vangio amin'ny alalan'ny teninao indray zay androany. Vangio ny tsiray avy zay tokantrano isam-batan'olona izay mandray an'izao fandarana izao, ianao hikasika azy ireo, hikasika nisa tokantrano isam-batan'olona ianao, kasi eo amin'ny tana maherinao, amin'ny tanam-pahasoavanao. Doka Jesosy tena hoe ny olona rehetra zay mandray an'ity fandarana ity a dia atsapa hery a, dia atsapa fahasoavana, dia tsy ho adinony mandrakizay mihitsy ny hoe nandalo tetezony vokisanao a lay tsoka matavy dia ny teninao feny fahendrena Jehovah'Andriamanitra. Amasino izay homendrika anao, vokandrahanao hikorina ty anatinay anadio anay ny fampetipetenanay fa tsy mendrika izay. Tsy mendrika izay na dia hiandrandra ny lanitra nonona ny anaranao, tsy mendrika mamy fikapanao. Iza moa izay no solo vavanao Jehova raha sony amin'ny rahan'i Jesosy zanakao ihany. Ka deo ka ny rahanao Jesosy anarona anay hoe foda masina afahanay miseho anatrehan'i Jehovah'Andriamanitra ny solo vava azy amin'ny alalan'ny toroteny. Agio ny mpanomponao ny tany rehetra zay andriny zany teny zany dia ny voafafy izay miainga avy aty amin'izao fandarana izao dia mafy ny vo zay mivoaka ny mpamafy ary ny tany kosa andray ny voa ary amokatra avy zato eny a ary evy tsy manam-patapera. Misaotra Jesosy malalo mitenena fa vonim-piaino anao zay. Alleluia, amen. Dia mirabantsika tsirairay avy a tonga somatsara eto indray androany a ary teteny aminao hoe tsy tonga fotsiny eto ianao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Andehantsika ety am-panomboana dia ametraka ny tokontsika rehetra amin'Andriamanitra amin'ity taona vaovao izay ho diavintsika ety indray. Dia miaraba anao raha misy mbola tamintsika tsy naray fiarabana teto a dia miaraba sy mirary soanao a natratra somatsara izao taona 2026 zao dia ny fahasoavan'Andriamanitra ne ombanao, ny fahasoavan'Andriamanitra ne irotsaka amintsika tsirairay avy. Teza ravana malala ndray androany dia tena hoe misoran'Andriamanitra fa tsy ny olona rehetra ny velona androany fa izay mitahian'Andriamanitra. Dia tsika iranty ty ampanimboana fandarana toroteny manao hoe za matoky Jesosy a fa tsy hamela irery ahy ianao, za matoky fa tsy hamela ahy irery ianao. Alleluia, amin'ity taona 2026 ity indray ho voninahitry ny anaranao. Tahiny tompontsika rehetra andeha atao sika zany izany dia isavetrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Amen. Cambudiao yajire amenete fiainana timba manakantinay yatsapazana mavakivakihi ihunzani fiaina tsarata suyani fiainako antanan'Andriamanitra. Cambudiao yajire amenete fiainana timba manakantinay yatsapazana mavakivakihi ihunzani fiaina tsarata suyani fiainako antanan'Andriamanitra. Bisama bisa kapna. Amisiade. Emulifanya. Satima nota memplanesha.
manananao inina aby lalovanao a tsy mpandresy fotsiny anao mivoakeo fa mihoatra anao ny mpandresy satria zao miaraka amin'ny jesosy mpandresy ianao. Halleluia, amen. Ny fijery atsika na fijery olona Jesosy aza dia tsy voamary ohatrany omby vonoina ho ny ten'Andriamanitra. Za mbola mihitsy Jesosy Andriamanitra tsy manary ahy Jehova bay io ny anjaralovako atrany an-dany. Halleluia, ko tsy manana ko tsy mahafinaritra ny fijery a ko olo resy ny fahitan'ny olona. Zany efa mbola mihitsy Jesosy Andriamanitra tsy manary anjaralovako anjaralovana izy tamidy anjaralovatsika rehetra rehetra eo atsika rehetra zava-tozy sy amenenao reko sadina misakafona songa Jesosy Madonna non spanessa Jesosy Bravo verso te parano sabato Forse avvenirai Anche l'altro no Mi salvi non sa camminare Sono Jehovah Satria manananao satria rato manananao satria Erika manananao satria Tismerina manananao voglio per salvare satria manananao manana le panessi e la scelta satria manananao sotto tutto. Halleluia. Hitombo daholo tsika rehetra rehetra dia fanabe miarabantsika amin'izao fotoana sabata voalohany izay rahantsika amin'ny fotoana 2026 ity dia fahasoavan'Andriamanitra ne hirotsaka feno amintsika tsirairay avy dia andony lanitra ny tsirony tany hirotsaka amin'ny ankonanao sy ianao rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao dia tsy hitsahatra eo amin'ny fiainanao ny fikarakaran'Andriamanitra sy ny fikolokoloan'Andriamanitra anao. Halleluia. Dia tahiny tompo tonga soa daholo arabaina manokana Andrea Suzella tonga soa arabaina koa Melosobe Anjana Lovlitina Kadaka Malala Noeli Fantou Marie-Jo Azasika Patitsia Anglia Rodriguez Verselina Melosobe Anjana Razana Zo Sylvie tonga soa daholo isika mianakavy dia ny fahasoavan'Andriamanitra ne ho amintsika tsirairay avy. Zany tokoa ny tena firaritso tena tsara indrindra teneniko anao amin'ity hoe ity taona 2026 ity ania dia taona tsy hamelan'Andriamanitra anao irery satria raha mandeha rery tsika dia tsy tonga any amin'ny tokony andehanana. Raha mandeha rery tsika dia voasakan'ny amalekita eny an-dalana. Raha mandeha rery tsika dia tsy ahita lalana fa tena hoe Jehovah'Andriamanitra ny tsy hamelanao irery dia andrahoana izy amin'ny atoandro ary andry hafa izy amin'ny alina dia tsy tsahatra amin'ny fitombonao sy ny fandrosoanao amin'ity taona 2026 ity. Matetika rehefa mitomboka ohatry misy zavatra tomboka nareo hoe mba mahatsapa ry havana hoe ny zavatra tomboka rehetra mampatahotra daholo hoe anahoana manokana fivarotana ianao dia mitahotra tonga amin'ny hoe anahoana ho tafavoaka ve ty varotra atao ty iainga andray départ ianao andeha lavitra dia mieritreritra hoe dia ho tonga ve ty za ty dia mba tahaka izany koa isaky ny voalohan'ny taona dia mieritreritsika anahoana ity taona ity. Raha ny rehefa-pandrefesana rehetra ny fitaovam-pandrefesana rehetra dia manondro menamena daholo amin'izao tsika mitombo zany ny tsy anasa mitombo ny orinasa mikatona mitombo mahatonga mpiasa tsy anasa loza voajanahary mamotika na ny volona ny fotodrafitrasa dia mahatonga zany hoe mahatonga
miaina zany le fahatsaran'le fiainana. Mitombo nisy an'ny aretina ny Madagasikara zao misy aretina tonga. Mitombo ny fiasan-tsainan'ny olona, mitombo ny olona tena mipika kely mihitsy ny azo lazaina, tena mitombo ny stress, mitombo ny adi-tsaina, mitombo ny vidim-piainana noho ny fiakaran'ny carburant sy ny fiakaran'ny frais isan-karazany dia miakatra daholo ny vidin'entana, tapaka ny lalina noho ny cyclone dia zany rehetrarehetra zany aty aminay zao misy grève ny agriculteur tsy mamboly ny olona, misy problème ny fambolena masaka maneran-tany, midika an'izany hena zany ny sakafo hohanina, ka raha miena ny sakafo hohanina dia hitombo ny vidiny, ny vavahomana nefa mitombo, zany rehetrarehetra zany be dia be ny zavatra mampanahy. Ny amin'ny ara-panahy indray dia mampanahy ihany koa satria mibetsaka ny zavatra mahavaribariana ny ara-panahy, dia mibetsaka dia betsaka ireo fakapanahy, mibetsaka dia betsaka ny ady izay mbola manampy ihany koa ny fakapanahy izay efa eo hany ka sarotra ny mijoro. Ary tsisy fotoana ntsony Andriamanitra izahana toetra fa ny eo rehefa tonga dia tena hoe razana mbola miampy fizahana toetra kely na zavatra zany dia vitsy ny tafajoro. Androany dia mifampahery manokana antsika amin'izao fotoana voalohany iarahantsika eto amin'ity fandaharana andramokay izao ity sady manamarika ny fahavalo taonan'ny fandaharana andramokay izao moa ity fotoana androany ity. Androany no nitoriana teny voalohany tamin'ny anaran'ny fandaharana hoe andramokay izao izay nanomboka ranako teto Frantsa, dia mba miara-mitotona amin'ity androany ihanyity ihany koa izany andro sabata ihany koa androany dia izarana amintsika teny inona sy irina fa ampaherentsika ny tenin'Andriamanitra. Raha makivaky an'io taona 2026 isika lavitra zany 520 andro, mbola vao 3 andro zay no lasa nampime anava nisy olona nanao mampime hoe vao tonga ny 1er janvier dia manao mampime izao eo amin'ny Facebook hoe leo be an'ity taona ity rovina no tonga 2027 fa tena leo an'ity 2026 ty rehefa mbola vao 1er janvier. Ohatra somary mampime izy nefa mampieritreritra ihany koa tena mety misy nge olona revana nefa marina mihitsy ny teniny azy azakapatitsy. Dia nefa nge revana dia marina toa misy olona zao vao niaina 3 andro tamin'ity 2026 ity mety efa leo sahady fa inona ty zava-mitranga amiko. Zao misy namana eto français nisy nandoro ny tomobile tamin'ny réveillon iny, mainty tomobile vao manomboka zany tona dia mainty tomobile. Dia ozy izy le olona tena ratsy be ty 2026 ity, mety misy zavatra mitranga koa tany aminao. Tenin'Andriamanitra ihany ny afaka hikalme atsika amin'izany, ny afaka ampitony atsika amin'izany zavatra rehetra tanimiko anao zany dia ny tenin'Andriamanitra, ny teny fikasana. Tena teneny mihitsy ny tenanao androany hoe za androany ny kalme an'izany fitaitainana sy tahotra sy fanahina ty anatiko, tsisy afa-tsy teny fikasana. Na mpanatenanao filoham-pirenena androany hoe miaina hiakatra daholo ny karama, tena ilamina ny fiainana, ny filoham-pirenenao tsy tompon'ny toetrandro ka tonga ny cyclone ka hiakatra andrango ka rava daholo ny zavatra izay natsangan'ny olona. Na mpanatenanao dada ao an-trano aza matahotra nareo fa ataoko milamina ato na hidata ary mety tratran'ny aretina tsy ho salama, tsy afaka mpanantena zany. Fa androany toro-teny voalohany amin'ity 2026 ity, teny fikasana ny ilainao. Ny teny fikasana ma tsy ry havana malala dia zao, ny teny fikasana io tsy mandaingy io. Halleluia, amen. Ny afaka ampitony an'ireo tahotra sy tebotebo sy roro fanahina ao anatinao reo zany. Tany Suisse tany amin'ny Suisse zay zao nisy le boîte de nuit nirehatra amanjato ny maty. Zany nisy anahan'ny olona amin'ny taona 2026. Fa ianao za ny ampitony atsika sy ampakorazy atsika androany dia teny fikasana. Ny tenena mihitsy anao androany Jesosy mila teny fikasana ny fiainako, mila teny fikasana ny fiainako. Hoy Jesosy any amin'ny Matthieu 7:20 misy taminareo androany efa nizara tsodrano tsika eto amin'ny Zoma nahazo an'ity tsodrano ity. Iza nahazo an'ity tsodrano ity? Matthieu 28:20. Jesosy rehefa aniraka ny mpianatra izy hiala teo dia zao
fatany fahiatrika zavatra ny mpianatra ary fantatra Jesosy dao nefa raha nireo mpianatra fa ireo mpianatra ireo anankiray ny tsy maty tamin'ireo Jaona reny ny tsy maty martyr fa saika maty daholo ny vonoina daholo noho ny amin'ny filazantsara fa tsetratra nangalatra fantatra Jesosy ange zany dia tena Jesosy aty teny mamy ity manao hoe marika Matthieu 7:20 tapany faharoa manao hoe arindro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Alleluia. Indro izaho momba manomboka amin'ny fotoana ny tenenany tsy hoe mbola miandry fantany fa anaty fitetenany io sotra Erika nazo alitsodrano androany ny tompo manokana ianao Erika ozy ten'Andriamanitra hoe indro izaho momba anareo ndikan'izany tsy hoe andeha aloha Jesosy zay vao omba an'zareo avy any an-danitra any fa manomboka amin'ny fotoana hitenenany za koa dia teny aminao androany manomboka amin'ity fotoana andreresanao an'ity toriteny ity. Halleloia. Esory ny tahotra esory ny tebiteby fa Jesosy tena miteny manao hoe za momba anareo mandrakariva zany a maraina parivan'ny andro ariva parainan'ny andro na ao anatin'ny alina matory na anatin'ny andro fiasana na anatin'ny andro vakansa na anatin'ny andro fitsarana momba anareo mandrakariva andro aman'alina. Alleluia. Alleluia. dia tsy natahotra mpianatra dia zary lasa sasa zany asan'ny apôstôly zany nge jereno daholo ny fasahin'ny apôstôly sasa sa maty sanaparatra daholo apôstôly faratra daholo tonga dia afo mirehatra tsy natahotra no faty zany tsy izy tamin'ireo ny teny hoe vonoy mihitsy zay fa tsy manino fa tsy maty satria nanino nahazo teny fampanantenana. Maky ten'Andriamanitra tsika amin'ny salamo hiditra amin'ny toloteny amin'izay tsika salamo fa 1:20 andininy fahasivika hatramin'ny 1:20 no vakitsika amin'ity androany. Salamo 1:20 andininy fahasivika hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria hoy ianao Jehovah dia anao no ariko sady nataonao fonenanao ny avo indrindra dia tsy hisy loza anjoanao na aretina akaiky ny lay anao fa izy andidiny anjely ny any aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra aleanao. Alleluia. Teny fikasana zany ry havana fa tsy fampanantenana pôkaty teny fikasana zany tsisy loza anjoanao teny fikasana zany zany hoe le loza misy ny loza misy fa tsy anjoanao ny loza misy ary ny lozaka izy fa miteny fikasana manao androany dia zao tsy anjoanao reny ny aretina misy variole de singe zao izy ny aretina any Madagasikara takany tamin'ny andron'ny Covid ihany notononina tamintsika zany teny zany tsy azo anao zany dia tsy nahazo atsika ndretotsika reto anisan'ny nanentana tamin'izany fotoana zany anisan'ny tokana fandarana tokana sany sevahoaka nitory ampabe maso ny olona mba tsy handray vaksiny tamin'izany fotoana zany ity fandarantsika ity fa tao anaty zany tsy nampanantenana tsy nitenena fotsiny aza mandray fa nomena teny fikasana tsisy akasika anareo tsisy anjoa anareo ny aretina tsy anakaiky ny lay anao retotsika reto tsy nisy tamintsika teto matin'ny Covid naray tsy nisy. Halleluia. Satria nahoana satria notafiana teny fikasana ingana notafiana teny fikasana melo. Halleluia. Izy andidiny anjeriny aminao mba hiaro anao amin'izay rehetra aleanao. Halleluia. Zany tena raisonareo any Madagasikara mihitsy zany teny zany aza matahotra amin'ny fanakaiky amin'olona any amin'ny bus zany ry havana malala aza matahotra amin'ny fanakaiky amin'ny olona any amin'ny bus zany za tsy andeha bus tso fa misy variole ndana mandeha bus ianao nge mifono teny fikasana ianao nge mifono vy sikrety nge mifono vy za tena ko anareo tamin'ny Covid iny hoy zay mantsany vady aman-janako zaho
raha misy tena hoe miantso zany hoe misy hôpitaly atsy any tena feno olona voan'ny covid ka mba misy olona ray mangetaeta amin'ny fanjakana na ohatr' zany miantso iza ny pasteur na iza no reny mpitarika silamo reny niza mpitarika ara-pivavahana taka tamin'ny andron'ny Daniel hoe noho ny fijoroana izy telo mirahalato anatin'ny laforo de lasa notompona ny andriamanitry ny Israely. Zaho raha misy fiantsoana za andeha tsy hanao masika tsy hanao gant tsy hanao ninnininy fa iditra metra-tanana alleloia am'ireny hôpitaly feno olona marary ny covid tam'ireny misy olona be dia be maty reny. Za revana sa tena Jesosy mahita tena eniko an'izay za tena sa tam'ireny satria maninona sa satria za mitafy teny fikasana alleloia. Ikerevana vo mahafaingery olona ny olona tsy mibavaka zany enao miaritra tsika tonga eto mandray teny fikasana zany ngerevana zava-dehibe ange zany tsy fanalan'andro le atongavanao eto za matahotra ianao ary tsy fitondrana bavaka ny olonanao fotsiny fa famonosana anao teny fikasana mifony teny fikasana vo miala eto ianao androany de zao ny teneninao ataovy titra eo amin'ny fiainanao mihitsy mifony teny fikasana miala eto fonosina teny fikasana alleloia ny teny fikasana ny tonga aloha alleloia karaha ny teny fikasana ny tonga aloha tsy tafiditra ntsony ny aretina tsy makasika anao ntsony ny loza alleloia. Jehova tena niraka andidy ny anjeniny ainao zany hoe mandidy zany hoe didiny Jehova ny anjeniny zany didina zany tsy hoe angaviana tsy hoe irakirahana fotsiny fa zany didina zany tsy maintsy didina didy nge misy anjely mandray didy eo an-tany didy zany zavatra tsy maintsy atao zany tsy maintsy tandrevana tsy maintsy alleloia. Misy anjely zany tena didy ny arovana anao io didy iaro ny androny Jesosy iaro ny someva iaro ny marizao iaro ny ingrinao de voadidy zany hoe tsy maintsy tsy maintsy tsisy akoatran'izay tsy maintsy voaro tsy maintsy arovana eny am'zay rehetra alehanao ianao didy zany alleloia. Tonga zany ny anjely tonga de maka tonga iza Jehova le ho arovako tsiry amboara-mielona nambinina eny Jehova sao de zao avozordre alleloia lasa am'izay ny anjely tonga de midina tonga de midina eo amin'ny nambinina manontany devoly fa ninona anareo zay voadidy iaro azy didiny anay tsy maintsy ampiarina alleloia amena andidy jenareo ty salamo fa raiky am'roapolo am'zato mario amin'ny baibolinao ty teny ty androany ty raisinao entinao mody androany ity le ifinosatsika androany salamo fa raiky am'roapolo am'zato andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo izy manontolo alleloia alleloia ny fatoky zay manana an'izay vao mpiaro azy salamo fa raiky am'roapolo am'zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo amin'aran'i Jesosy manompo masoko eny tendrombohitra avaizany famonjena ny famonjena dia efa amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany tsy mba avelany angozozany eny tongotrao ary tsy rendrena ny mpiaro anao indro tsy matony narendrena ny mpiaro n'Israely Jehova ny mpiaro anao Jehova ny fialofanao amin'ny akavananao ny masoandro tsy mba melanao noho ny andro na ny volana noho ny alina Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra alleloia eny iaro ny fanahinao izy Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrak'izay jerenareo tsara ho velabelariko aminareo ty salamo fa raiky am'roapolo am'zato ty zay teneniko hoe mario amin'ny baibolinao io androany io nitafinao androany zao ny tenen'ny Jehova manompo masoko eny tendrombohitra ao izy avaizany famonjena amin'ny fotoana zany anao anontany manoloana olana mamoloana fahavalo de voany de endrandra fotsiny anao de anontany hoe avaizany famonjena tonga ny valiny tonga Jehova de amaly anao teny avy amiko ny famonjena avy amiko ny famonjenanao enao ihany teny ny famonjena de avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany ngezangeza zany ry avany no mariana mihitsy avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany ny lanitra sy ny tany aza nataony de ny fiarovana anao hoe inona zao zavatra tokony hiarovana anao inona zao nieritreretinao fa famonjena eo amin'ny fiainanao
manana problème ianao io zao mety misy eto androany manana problème ary izy anay ny famonjena anazy de zao le problème ny amana ty problème ty de zao sisany amoanany ty de teteny aminao a lehibe n'olo lanitra sy ny tany zay nataony Jehova ve a io vahaolana indrasanao io ohatra hoe vahaolana akaiky be mihitsy ny teneniko a iainantsika menakavy matetika mety misy miteny anao nga marapito zao mifidira amin'ny latsinainy zao fidiran'ny mpianatra mety miditra koa ny zavatra rehetra mety misy miteny mihitsy zao de amin'ny latsinainy amin'ny 12 atoandro tsy maintsy mahita 5 000 € ohatra volan'olona tsy maintsy alohanao ohatra ny azy zany na hoe amin'ny tsy maintsy misy zavatra tokony hitanao famonjena tokony hitanao misy vahaolana tsy maintsy hitanao amin'ny fotoana voafetra Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany lanitra no ariny ny tany no ariny kitana mambolona mandraky ty manam-pahaizana mbola mahita sy planeta vaovao mandraky ty ny manam-pahaizana asa nambarenareo fa misy planeta mitovy amin'ny tany mihitsy ho ny hita indray tena mitovy amin'ity tany ty mihitsy zany hoe fandroany amin'ity tany ty mety possible misy olona mipiraka tsy fantatra raha ny fahamarinana zany a fa ny tiako lazainao na de ny manam-pahaizana pikaroka hatra amin'izay amanjato taona zay mbola tsy mitsahatra mahita zava-baovao nefa reo nataony Jehova daholo halleloia fa mahita an'izany fotsiny hoe Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany ny famonjenao anao sy toa zay tsy inona koa ty problème kely tsy mbodiny Jehova fotsiny io problème eo alohanao io a ataony Jehova ohatr'izao pio misy am'ireo jereny Jehova fotsiny de miepo misy problème eo zay eo alohanao atendrombohatra be tena ahoana ny andehanako amin'ity Jehova inona ny ataoko amin'ity jereny Jehova ohatr'izao fotsiny io de miepo halleloia Jehova mpanao lanitra tsy ny tany tsika rehefa manoloana ny olana de mangozozo ny tongotsika le tsika mangozozo tongotra io a mieritreritra ny zavatra ho avy le tahotra mbola tsy tonga koa izy defa mangozozo tsika fa eritreretinareo a mbola tsy tonga eo amintsika kory ny loza mbola tsy tonga eo amintsika kory ny problème tsy omeny Jehova fotoana angovitana kory ianao tsy omeny Jehova fotoana angozozo kory ianao satria maninona ny olana tonga ny vahaolana efa miandro eo halleloia ty 2026 ty ny olanao tonga mifanena aminao tsy hay fa mivahaolana efa manoloana anazy ny vahaolana efa eo anoloanao mbola tsy miforona kory ny problème de ny solution efa miforona halleloia tanterahan'i Jehova aminao zany amin'ty 2026 ty tsy rendrehana ny mpiaro anao rendrehana zany a rendrehana kely misy fotoana ohatry mitsita kely za misy fotoana miara mijery film amin'ireo zanako reo mba zay mba fifalinay ato atrany andao hijery film de miara mijery film de tsy mbola nisy mihitsy nahita an'io film io hatramin'ny volana hatramin'ny farany a alaindrareo sary foana nge za matory de marate kely zavatra de zareo efa meme de satria inona le nampimety de misy tsarako le izy zany misy zavatra kely nane anao mijery le film na le dessin animé misy zavatra kely 2 secondes tena ny compte be tao anatin'le izy tsy hitanao nefa ny zavatra nefa tena ny compte be mihitsy amin'ny fahalalana le tata za zany misy fotoana tsy azoko mihitsy inona zany ta nefa nisy 2 secondes tsy hitako tao iny 2 secondes tsy ahitanao iny a iny détail kely 2 secondes tsy hitanao iny ny compte ngeza be amin'ny fahazahoanao ny tantara io fa zao rendremana zako mahatonga an'izay Jehova mijerinao tsy rendremana tsy misy tsy hitany Jehova ny zavatra manodidina anao tsy misy tsy hitany Jehova hitanareo misy garde du corps ny Lionel Messi tena ikakany vahoaka zany garde du corps zany anisan'ny garde du corps a farak'izay mahay ny asany indrindra fa izy a ny olona zany mijery amin'ny Messi manao baolina eo mijery baolina izy mijery manodidina amin'ny Messi fa na zazakely miazakazaka andeha mba aka autographe ny Messi a de miazaka zany de fa tsy avela mananta tena fajerenareo zay garde du corps ny Lionel Messi zay fa tena mahavariana mbola tsy Jehova mbola lavitra mbola mihoatra lavitra noho izany hoy tena Andriamanitra hoe Jehova tsy rendremana mpiaro anao tsy matorina rendremana mpiaron'ny Israely ozy izy Jehova nge mpiaro anao Jehova fialofanao amin'ny akavananao fialofana halleloia ainao zany fialoka ainao zany mialoka na ny ainandro na ny orana tsy mahazo anao reny akoho kely reny a tena mahavariana fa tena nahora ambe sala amin'inona tsy lehan'izany izy eo ambany elatry ny mamana irotsaka ny orana irotsaka ny ranon'orana tsy ny ranon'oram-pitahina ihany fa endriky ny olana zana tsy pika amin'irehatra hafa
fa tsisy azo anao reny. Jehovah mipiaro anao. Ho ny tena Andriamanitra dininy fahenina. Ny masoandro tsy mba mely anao no ny andro, na ny volana no ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Eny hiaro ny fanahinao izy. Te antananareo aho hoe ny volana sy ny masoandro ve ratsy? Ny volana sy ny masoandro ve ratsy? Mba valio kely amin'ny commentaire hoe azafady. Ny volana sy ny masoandro ve fahitanareo azy ratsy? Ka ho arovana amin'izany tsika. Isotrany kely dia meko fotoana kely nareo Alleloia. Afahanareo mamaly an'izay. Fantaniana apetrako. Ratsy ve volana sy ny masoandro no hoe ny masoandro tsy mavela anao no ny andro, na ny volana no ny alina. Isotrany kely dia mba mamaly kely an'izay nareo androany azafady. Marina tena azy efa namaly sotra. Alleluia, sotra nareo namaly tsara daholo izy nareo. Alleluia. Iny Charline tsy ratsy fa tsara. Tsara. Anefa hoy tena Andriamanitra, ny masoandro tsy mba mely anao no ny andro, na ny volana no ny alina, na ny zavatra tsara ary. Ny zavatra rehefa loatra dia ratsy, mamy loatra, tsara loatra. Mahafinaritra loatra. Ny zavatra rehefa loatra dia misy maharatsy azy. Etretinareo fa na dia ny masoandro sy ny volana ary na dia ny fitahiana io azy. Io be dia be ny olona tsy mahazaka fitahiana. Reo vao marina itsy ny resaka misy olona fantatray izay. Tena olona tanaty fahamarinana be mihitsy izany. Tanaty fahamarinana, mivavaka tena mivavaka. Fa izao avery koa ny teniko aminareo. Ny fivavahana ohatrany natokana ho an'ny olona mahantra. Rehefa mbola sahirana ny olona dia mivavaka be daholo. Rehefa mbola sahirana tsy manam-bola ny olona dia mitady an'Andriamanitra. Rehefa mbola sahirana ny olona dia mavita mitomany mivavaka. Fa rehefa manan-karena amin'izay ny olona dia miala izany. Dia olona io lasa nanao ka tahin'ny tompo. Tahin'ny tompo tena fitahin'ny tompo. Fa rehefa tahin'ny tompo dia lasa mivoana. Lasa mivoana lasa hitanareo lasa teanao an'ilay olona malazalaza be eran-tany ireny ilay ohatran'ny influenceur rehetrarehetra. Gaga be izay sady nalahelo izay hita azy. Tsara ilay hoe tahin'ny tompo fa tsika ry havana tsy influenceur ny ilalantsika. Tsy mpianatra ny tompo. Petera tsy influenceur. Tsika tsy mila mi-influencer n'iza izany tsika. Anjaran'Andriamanitra izany. Ny fitahian'Andriamanitra afaka mampiverin-dalana olona. Ny fitahian'Andriamanitra afaka mampiala ny olona amin'ny fahamarinana sy ny tahotra an'Andriamanitra. Hitanao ry havana, na io masoandro ary arovan'Andriamanitra tsy hamely anao. Anazavanao ny ilana io, amin'ny hafanana. Raha vao mitady hamely anao io, raha vao mitady hafana loatra io ka hamely anao, andoranao, dia arovan'i Jehovah amin'izany ianao na dia tsara azy. Ny volana noho ny alina. Na io volana hazavan'ny volana io efa vitan'Andriamanitra calcul io. Vao lanjalanjan'i Jehovah io, mazava ihany. Fahitana tory. Alleluia. Fa raha io volana io lasa ohatran'ny fibalika amin'ny masoandro, sahirantsika mandeha matory. Sa ahoana hozy nareo? Hozy Jehovah'Andriamanitra hoe ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro, ary ny volana noho ny alina. Izany hoe na dia amin'ny zavatra tsara, etrentsika ho tsara, men'Andriamanitra anao sahaza anao. Raha zakanao ny miliardera, dia ataon'Andriamanitra miliardera ianao. Fa raha tsy ho zakanao izany ka hampialanao amin'Andriamanitra, tsy ho tonga amin'izany ianao. Alleluia. Ary ity ny tena zavatra mahafinaritra. 7. Ny fehezina ato amin'ity 7 ny tena herin'ity toriteny ity manao hoe 7. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Le teo zany tsara, na masoandro na volana tsara, tsika rehetra samy mamaly fa tsara, masoandro sy volana tsara. Fa ho arovana amin'izany, isika sampy be loatra. Dia Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, raha mbola ratsy koa zany dia ho arovana amin'izany. Ninona ratsy? Ho tena mandray tsy mba
anohana ny tsara tsy ho irotsaka amiko ane Jehovah Andriamanitra, zany hoe tsara tsy ho tazominy ao arotsany, fa ny ratsy ho arovany am'izany, ho arovana amy ratsy rehetra, de hiaro ny fanahinao izy. Misy tantara tantarako anareo ty, mety efa helinareo na mety vola tsy helinareo ty tantara ty, fa tena tsapako hoe lehibe Jehovah ry havana, hoe hiaro anao amy ratsy rehetra. Raha mbola tonga anao ratsy zany, na mbola tonga zavatra ratsy eo amy fiainanao zany, ninona de ho arovany Jehovah. Nisy ranabavy zay, izy io olona mpivavaka, de nanomboka naladinidirana Andriamanitra. Ny anaty fahasahiranana izy taloha araka ny teko taminao tany États-Unis nitranga ty tantara ty, tantara tena nisy ty ary tsy tamy 1920 fa voaingana izy ty, tsy haiko nisy taminareo nahitan'izy ty fa tantara tena nisy izy ty. Nisy olona zany tena mivavaka ty lalahy ty, de ty lalahy ty mivavaka, de mivavaka izy amin'ny alina, de mivavaka manana fifandraisana amin'Andriamanitra. De indray andro de nivavaka am'izay izy androany alina, de na rehefa mangina izy hoe mandeha anao mandeha am'le toerana ohatry zao, misy anara-tanàna. De zay fotsiny neniny tao anaty vavaka hoe mandeha any ianao am'ty tanàna ity, ohatra zany hoe aty aminay zao Mézère la grande paroisse, mandeha any ianao any Mézère la grande paroisse, na ohatra any Ambitozo hoe mangana ianao any ino moa ny tanàna misy Ambitozo fa tsy tadiditsy hoe Hanovre, na mandany ianao any amin'ny Charline any Botoina, halleluia, na mandeha ianao any amin'ny Todinelina any Paris, ohatra zany na any amin'ny Artisanat any Chartres. De tsy nanana fanampanazavana izy fa zay fotsiny reny tao anaty le famangina tao anaty vavaka, andany ianao makary am'ty tanàna reny, de lasa izy nafa tsy fantatra koa hoe andeha aninona any izy. Vavaka izy niany de raha pitso ianao rehefa mifoha, de velominy tao ndany ianao makany am'ty tanàna de nakany fotsiny izy. Tsy nafantatra niny, tsy mahalala niny fa andeha ho any ahako. Kaka bady zany hoaizy dada, andeha ho aria fa manino tsy fantatro, andeha fotsiny any. Asa izy nandeha. Nitokodina teo am'le tany tsy fanta mihitsy inona ary no atao keto. De nitokodina teo am'le tanàna teo izy. De rehefa nandeha nitokodina kely teo izy de nandalo station d'essence izy. De ozy izy hoe, de narefeo am'izay izy, midira amin'ny station na rehefa mangina Andriamanitra izy, midira amin'ny station d'essence io anao azafady. De niditra izy. De mbola tsy fanta mihitsy hoe inona ary zao no ataoko eto. De nikareny ny tomobile, nikareny teo amin'ny parking, lasa izy niditra tao am'le boutique. Tsy fantany mihitsy inona no ataony eo amin'io. Izy manana carburant tomobile, inona no ataoko eto amin'ity station d'essence ty. De tsisy ny atao izy, de zao nyteneny tam'le ramatoa am'le shop, mba hanaovy kafe azafady, misotro kafe de misotro kafe am'izay izy, de rehefa misotro kafe am'izay izy de sendra vao mijerijery eo ivelany eo izy de mahita tomobile anankiray mijanona ela be eo am'le pompy fasiana carburant zany. De mahita ramatoa ohatriny mitoditodika, ohatriny tsy mahazo aina mitoditodika zany. De narefeo am'izay izy, manatona ny olona io hoe halleluia. De lasa izy nivoaka, de nahita le ramatoa teo izy, de zao niteneny tam'le ramatoa, ny pompina carburant zany efa mitsatoka eo am'le tomobile ramatoa fa tsy nalefany, tsy maka lasantsy le ramatoa, tsy naka lasantsy le ramatoa fa mitsatoka eo fotsiny le pompy. De ramatoa tsy mitoditodika tsy hafahafa zany, de zao tonga de tenen'le ralahy, miarabanao tompoko, pehako ny carburant anao. Taitra be le ramatoa, pehako ny carburant anao. Taitra be misy le ramatoa hoe tonga le ramatoa de nitomany teo de nandohalika tam'y tany de nitomany be misy. De tsy azon'le ralahy mihitsy inona mampitomany amin'le carburant pehena. Inona tokony mitomany be anao tena hoe ty misy pehena carburant anao. Fa tena nitomany le ramatoa, tena nitomany tena tsy takatry ny saina fa manino ianao izy le ralahy no mitomany. Zao ny tenin'le ramatoa ry havana malala, zao zavatra nitranga. De teny aminao androany, io ramatoa io de olona nivavaka. Ary rehefa nivavaka io ramatoa io de niverin-dalana, tena angatsitsika de
tsy tena tsy aran'Andriamanitra netiny natao milamina ny fiainana fa zao tamin'ny fotoana io Ramateo dia nandeha lavitra ny tranony nandeha nitsangatsangana fa izao ny olana nisy ny sitina amin'ny poketrany tratra ny pique pocket zany lasa mipangaro-paosy ny portefeuille very tany daholo ny carte bancaire ny kara-panondro ny permis ny vola kely tao anatin'ny portefeuille dia zao am'izay teo am'izay le Ramatoa very ny anatin'iny koa ny telefoniny tsisy telefona tsisy carte bancaire tsisy vola espèce tsisy ninina na ny numéro an'olona ohatry tsisy ninona ny aminy zany aritin'izao olon-dehibe zany ke tsisy na numéro tadidina na numéro tadidina dia zao am'izay ny tenen'le Ramatoa Jesosy avonjeo inona ny ataoko Jesosy very mbola lavitra eto nefa ny tomobile ny raha teo koa tadolany carburant dia zao ny tenen'i Jesosy vonjeo Jesosy Jesosy miteny amiko ianao inona ny amto zao inona ny vahaolana Jesosy mifona aminao raha ny verin-dana mifona aminao nangatsitsika fa vonjeo fa tsy hitako tsony zay atao dia teo aho izy ny vavaka tsy nisy vaniny tsy nisy ninina zao am'izay teneniko kosa izy Jesosy zange tsy maintsy moa dia tsy manana freina bus tsy manana freina train tomobile ny ataoko tsisy carburant Jesosy tianao angalatra ve za tsy narenin'inona ihany izy tsisy valimao Jesosy tianao angalatra ve zahako tianao ve za angalatra anoty dia angalatra zao ny teneniny farany angalatra tsy maintsy tafody any an-trano tsy tiako tsony kosa zay atao lasa am'izay izy nakeo am'le pompy dia natsatika misy pompy sasany atsatoko fotsiny dia alohanao ny vola be da be zany ny olona manisy carburant dia afaka mitsoaka dia zay saika ataon'le Ramatoa hoe za angalatra tsy maintsy angalatra inona ary ny ataoko tsy maintsy angalatra zany dia natsatony am'izay le pompy fa rehefa tena andehanao an'izy izy dia mbola andeha foana izy Jesosy dia angalatra be zany Jesosy marina fa miverin-dalana mbola tsy nataoko hatramin'izay zany nangalatra zany zany efa tsy maintsy mody tianao ve za Jesosy angalatra izy mbola nanontany an'izany ny tenyle lehilahy peko carburant anao taitra be am'izay izy zao ny nampitomany anazy zaho izy mivavaka dia miandro teny avy amin'Andriamanitra hoe inona ny tokony ataoko miandro vahaolana avy amin'i Jesosy inona ny tokony ataoko ianao ny teny nalefana ozy izy ianao ny vahaolana no nalefany misaotra Jehovah Andriamanitra alleluia nasinaka dozy izy lehilahy za koa ndio izy tsy mahafantatry inona ny ataoko eto hatramin'ny alina no mivangina fa misy olona mila nahy eto amin'ity station ty hatramin'ny alina tsy mahita toro izy izy fa misy olona mila nahy eto amin'ity tsy fantatro inona ny ataoko eto inona ny ilana eto fa rehefa nahitanao aho izy izy dia misy feo manao hoe manatona ny vehivavy io ianao payant carburant alleluia tena voakasika be ana ianao le tantara tena nisy ao zany tsy tantara foronina tantara tena mbola ho hitanareo eny amin'ny tambajotra tseratsera eny zany tantara zany raha mbola hitako dia alefako aminareo mino fa mbola ho hitako fa nalaza be tany États-Unis zany tsy na Canada na États-Unis zay zavatra zay satria miteny anglisy ireo olo ireo tantara tena nisy tantara tsy miforonina tsy boky misoratana fa tantara tena nisy inona zara tiako atongavana aminao ny zavatra mahafinaritra koa rehefa niala teo le Ramatoa dia hita le poketra satria hita tany amin'ny tratra nisy mpangalatra tratra nangalatra zavatra hapan'olona le mpangalatra dia tratra daholo le zavatra nangalariny dia nijerena daholo am'izay dia natsoina le Ramatoa miverina tamin'le entana ny tena marina dia zao tanteraka tamin'ity Ramatoa ty mihitsy hoe Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra saika hananoty Ramatoa saika hanangalatra Ramatoa hoy Jehova hoe za hiaro anao amin'ny ratsy rehetra navelany very le poketra Andriamanitra misy zavatra tiany atongavana tao nge ny zavatra rehetra misy antony avokoa izy ny obolana alleloia ny zavatra mitsanga raha very ny poketra anao misy antony ao ary misy zavatra foana tian'Andriamanitra atongavana amintsika hiaro anao amin'ny ratsy rehetra na tena angalatra carburant tsy navelan'ny Jehovah angalatra carburant io olo efa nisy olona nivanginy tamin'ny alina mbola tsy very koa ny poketrany
dia efa nisy olona nyvanginy tamin'ny ala manda irahako ianao hiaro an'ity olona ity amin'ny rahatsy rehetra ahoana moa ry havana no mifahafaham-baraka an'Andriamanitra hoe olona mpivavaka io tratra nangalatra any am-polisy fa inona moa zany ianao za kristianina fa fahambaraka ny Kristy nke zany fa ry havana malala za teteny aminao androany mario amin'ny baibolinao io androany misy fotoantsika tado tafalatsaka amin'ny fanaovany ratsy Jehovah tsy mahafoy anao tafalatsaka ao zany na anyrahan'Andriamanitra olona avy any amin'ny 4 kilometra na anyrahan'Andriamanitra tafidrivotra sy orana sy fantatro na ahotsakotsan'Andriamanitra ty izao tontolo izao ity Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra tendreo le pasteur namana le teneninareo hoe nona be izy taona lavory dia tsy nanambola izy fidalana nefa izy tena nona tonga izy lasa niditra tamin'ny restaurant efa tantariko anao dia tatary eo misy mbola tsy nahare tonga dia niditra izy tao amin'ny restaurant amin'izao fotsiny tonga dia nikomandy izy anomboritra azafady asio lasary asio jus fa zao ny tenenina Jehovah reraka amin'ny mpanomponao ka za mbola andeha hitory-teny Jehovah alleloia za Jehovah mbola andeha hitory-tena za Jehovah reraka tamin'ny asanao nona Jehovah za tsy maintsy sakafo za Jehovah nona alleloia lasiso apeo trondro tila ina moa le any pefy ina barawa moa mapio apio barawa anankiray dia ampiana lasary concombre dia nihinana izy fisy tsy manambola efa vonina ny hoafa baraky pasteur raha sanatry tsy mitady Jehovah tsy tena nona izy fa rehefa tonga fotoana andavana ny vola tadidiko mihitsy nijoroa vavolombelona tamin'ilay nampitaitay nitsangana ao izy dia papako ny vavaka dia aramiko tsara ny zavatra dia nitsangana amin'izay ao izy manatina moramora ny kesy mandeha andony addition ao izy dia manatina moramora ny kesy ako mandeha miadana ihany ao izy satria aty ampike tsisy vola ao izy mbola mieritrehitra inona rehefa na seny Jehovah teneniko an'ity olona ity dia anatona amin'izay izy dia azafady toko ohatrina ny addition ako izy any aminy tsisy vola tena tsisy ary tsy nandainga izy ny teny taminay tamin'izao mba tsisy dia navoaka ny olona ny addition vao andeha andahateny amin'izay ka za tinge tompoko tena manina tsy manambola fa noango inona ny ataonareo iantso polisy sa iantso gendarme fa tsisy vola ny dravany nisy mpianakavy kely to dia nafantatra pasteur marina alleloia hitanay ihany pasteur zay tsy fantatrao fa zay mpiano toroteninao alleloia pasteur tsara ny toroteny mampahery fa zao afisakafo ka pasteur zany tado izy le ranga zay mandony addition amin'ny pasteur sao dia mbola mila zavatra pasteur zay mandony io apujio izy izy pasteur apujio anankiray izy pasteur to dia nalohan'le olona tao zao ny tena marina ny afa-baraka ny filazantsara afa-baraka ny fiangonana nisy anay taloha raha tsy nandefa raha tsy niaro ny pasteur tamin'ny ratsy rehetra Jehovah zany tsy miteny hoe ataovy daholo ny zavatra rehetra fatao tsy ataovy zany tao anatin'ny famangin'Andriamanitra daholo na izy nona be io ary mbola fandaran'Andriamanitra anion'Andriamanitra ny voninay hoy Jehovah izao za hiaro anao amin'ny ratsy rehetra tsy avelako ratsy passeport zany ianao tsy avelako ratsy laza zany ianao fa za niraka hiasako alleloia amin'ny fomba tsy takatry ny saina rehetra mba tsy hanotanao za mirary anao androany mirary atsika rehetrarehetra reto androany amenna anetsika ny tany sy ny lanitra sy ny volana makitana Jehovah Andriamanitra iarovana anao amin'ny ratsy tsy ho tafalatsaka anatina na ianao efa tena andeha any amin'ny ratsy iny isy olona ifanena tampoka aminao ozy le olona anankiray zay nisy pasteur namana zay taloha kivy tamin'ny asan'Andriamanitra izy dia ozy izy hoe za tsy asa tsy zay tamin'izay ary ozy nareo nipino tao am-piangonana nitsomy pasteur hafa ohatra hoe za zany zao kivikivy eto dia ozy amantsyany pasteur namana hoe eto manaraka anao daholo ny Charline sy Erika misy olona eo amin'ny 5 efapolo eto amba tonga dia meko anao dia raiso tatany ara-panahiny dia anao fa za hijanona tena za mihitsy zavatra tranga dia tena najanony amin'izay nidino ny fiangonana nomeny olona mipino dia tsy namasan'Andriamanitra tsy satria tratrana fahatotsokana tenana kely pasteur zao amin'izay zavatra nitranga nomeny olona mipino dia verina olona normal tsy pasteur tsy mandehandeha andeha ny volana sy da nisy olona fanena taminy amin'izay pasteur
dahoana izy za pasteur izy tena misaotranao fa nanangana nahako ny toroteny nanangana ny fianako ny toroteny torinao efa potika amin'ny fianako fa toroteninao nanangana ny fianako misaotra pasteur misaotra fa tena mampahery ny toroteny misaotra fa tena nanangana ny fianako ny toroteny zay nentinao ary elaela tsy entiko tao amin'ny radio ianao de zao ny tenin'ny pasteur efa hoeninao indray azy zao ka andehana vao ny any amin'ny radio mihitsy zao izy fa de vola enao an'izay zany le pasteur hoe aikena misatra nampahery nataony niarany ainga tamin'izay nantany rehefa ohatrany tsy de eno intsony andeha ny amin'ny radio mihitsy zao izy anatitra toroteny nefa tsy misy an'izany fa vo andehanao izy mitsiry tany anatiny fa maninona no ajanona zany fa maninona ny janona tsy nao asan'Andriamanitra nefa ny olona aika nisy olona nahery tany tsy araky le fahadisompana tanànatsika reny rehetrarehetra reny fiarovan'Andriamanitra atsika amin'ny ratsy reny fiarovan'Andriamanitra atsika amin'ny ratsy rehetra ireny alleloia na misy fotoana ianao tena efa tena tady tapalatsaka amin'ny anaovana zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra fa men'Andriamanitra vaolana ianao de avilin'Andriamanitra ny lalanao ho ampifanenan'Andriamanitra amin'ny olona na amitsangany zavatra na amin'ny toe-java-misy ange ianao mba hiaro anao amin'ny ratsy rehetra de voaritsy anao an'izany ianao ho voninahitra ny anaran'Andriamanitra raha mitsodrako aminao androany Jehovah ny hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrak'izay raiso zany raiso zany teny zany androany fa natolotra ho atsika tsirairay avy Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra hiaro ny fanahinao izy Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrak'izay any ambadimbadika misy olona efa kitian'Andriamanitra any hifanena aminao hiaro anao mba hiarovana ny tianao amin'ny ratsy rehetra tsy hanaovanaovanao foana tsy hanaovanaovanao foana tsy hanotanotanao foana misy zavatra mitranga ny ambadimbadika any natao hiarovana anao reny ho tahin'ny tompony antsika menakalo za matoko sy mino fa voarenao zany afatra zany androany raha tena renao zany androany de za teteny aminao androany hoe ataovy tena hoe ero anao androany fa ianao no tafiana teny fikasana tsy anara anao Jehovah hiaro anao izy hiaro anao amin'ny ratsy rehetra izy amonjy anao izy tsy averany angozozozo ianao ary izy tsy matory fa miaro anao andidiny anjelina izy hiaro anao amin'ny taona rehetrarehetra manaraky ty ho tahin'ny tompony izy zasy ianao ho tahin'ny tompony itsika rehetra tsy misy na de ray ara ho avelan'Andriamanitra ho diso fanantenana tsy avelan'Andriamanitra anaonao foana zany fa hiaro atsika tsirairay avany Jehovah Andriamanitra alleluia ataotsika ty raha mahafinaritra be ty de aorianan'izany de hiditra hivavaka eto ny tenako amarina ny fotoana sy ny ato amin'ny soutien ato amin'ny groupe zay maharesy ataotsika ty iray ty ataotsika ty ity tompombanao mandritra ty fotoana rehetra ity andro rehetrarehetra ity taona rehetrarehetra izay ralovantsika ity ho tahin'ny tompontsika rehetra ataotsika ty ity de vavaka avy atrantsika orina zay amarina fotoana satria fa lasalasa ny fotoana nefa se koa mbola hiditra anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo rehefa avy eo tahin'ny tompo tao ary tsika melo finaritra daholo
Misaotranao zay Jesosy malalany amin'ny fataterahana fotoana teto androany misaotranao zay Jesosy satria tena hoe nampahiranay tokoa ny teny fikasana zay menao na dia tokony ampalasy ampatahotra tokoa ny hoavy dia rehefa novokisanao sy nofinosinao no tafianao ny teny fikasana zay dia mahery zay ary tena courage zay atrika ny taona 2026 misaotra sady ny amin'ny fiarovana rehetra zay voataonao fa miaro anay ianao andro amanarana raha tsy ianao miaro anay Jehovah efa ely izay no lavo efa ely izay no niverin-dalana efa ely izay no kivy fa rehefa kosa no ny fahasoavanao Jehovah dia no tahinao zay ary dia tena hoe misaotra indrindrany amin'ny zavatra rehetra zay nataonao misaotra ny amin'ireo anjelinao tompo manodidina misaotra ny amin'ny fitahiana zay nataonao misaotra ny amin'ny zavatra rehetra tompo misaotra fa tsy takatry ny sainay ny fahasoavana zay nataonao androany Jehovah Andriamanitra dia mangataka izay hoe engane mba tsy misy na dia ray tamin'ireny fehezanteny reny aza ka latsaka ty anatin'ny fonay ka tsy tafaniry ty anatin'ny fonay oka ny teny rehetra zay nitoriana androany dia hitoetra ty anatinay hiboiboky ho fiainana mandrakizay misaotra Jesosy mitera laza misaotra sy mivoninahitra ho anao dia voly sy satana farotra amin'ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza atao anatin'izany tsy afaka ny elingelona tsy afaka ny anohana sy anohatra zany toriteny zany misaotra Jesosy malalo halleluia amen ivavakarana bavintsika keke androany dia dimbiasa andrana bavintsika barizo misaotra Jesosy na miteny izay mety tampokonao taminay teto androany misaotra fa nandray zay Jesosy araka izay volazany teny voazaraina taminay teto androany dia matoko izay Jesosy fa na isy loza na isy aretina dia sakasika anay zany satria izay efa nangana lehibe fikasitsana miveranao dia ianao no aminay ary tsy mirendremana tokoa ianao fa miaro anay mandrakariva manana fanantenana mandrakariva izay manoloana ny zavatra rehetra mandalo ny fiainanay satria efa nomenao anay ilay teny fikasana aoka mba hanaharaka anay ary taraben'izravany teny fikasitanao izany isanandro dia Jesosy malala amen sotra Jehovah Andriamanitra rainay sy any an-danitra makasitraka fenanao satria tena mamy sady namelona fanantenana any anatinay tokoa Jesosy izany teny izay nampitondrainao mpanotonao androany izany tena hoe mampahery anay joro indray amin'ity taona vaovao izay diavinay ity tena hoe mankasitraka satria tena azo antoka ny fiainanay miaraka aminao miaraka amin'ny teny fikasanao satria ny teny fikasanao tokoa Jehovah tena atao anay sy ho an'ny taridananay dia tena hoe mankasitraka fenanao izay ny amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy ny fitsibinanao anay tsirairay avy izay hiatrehanay ny taona vaovao Jesosy mety betsaka tokoa ny zavatra hiantra ny fiainanay fa izao ny teny fikasanao dia milaza fa ianao ny andidy ny anjelinao aminay tsirairay avy ninona zavatra ataonay ianao ny fialofana amin'ny akavisankavananay tsisy raha tsy avelanao akasika anay satria ianao tanteraka ny teninao tena hoe atoky amin'ny teninao ianao Jehovah makasitraka feno velona indray ny fanantenanay fa voatany fiainanay na mivoaka na miditra ary hiaro anay ianao efa na dia masinao ary dia tsy ho rendrehana aminay tsirairay avy dia tehiriza ny teny izany Jesosy
tena hosolo zany teny zany ho tanteraka aminay tsirairay avy reto a izay miaino an'izany Jesosy malaza dia hiaina an'izany ankonanay tsirairay avy mandritra nyity taona ity Jesosy malaza dia ho tanteraka aminay zany dia fananao masina kasika ny folo tsirairay avy ihany koa izay miaino teto Jesosy tsy amin'ny tsisy hiala maina fa samy mialana anjara amin'izany teny fikasany zany ny tsirairay avy Andriamanitra ka hiatrika nyity taona enina amby roapolo sy roa arivo ty amin'ny fifaliana izay miaraka amin'izany teny fikasanao zany tsy hanana tahotra Jesosy satria velona ao anay ny teninao ny teny fikasana dia nataonao anay sy ho an'ny taranakay dia matoky an'izany izay fa ho tanteraka aminay tsirairay avy eto zany dia mankasitraka feno Jehovandriamanitra midera ny aja voninahitra dia avelonay ho anao rery any tao anatin'izany fotoana rehetrarehetra izany. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka ny ranabavy kekesy ranabavy Marie-Jo izy miravavy izay mitondra antsika tao anatin'izany vavaka mamy be zany Andriamanitra manaiky rehefa savana maro fity anareo dia mahereza hatrany mitombositra sy fahasoavana hatrany isika tsirairay avy tapitra ny fandarantsika tapitra ny toro-tena anaty zomontsika mandray fanasan'ny tompo izao fa amarina ny fotoantsika anatin'ny hira anankiray hira fiderana izay raha antsika amin'reto mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny groupe izay maharesy reto Alleluia. 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 Araka amin'reto groupe izay maharesy reto tsika hideran'Andriamanitra tsika amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika dia ataontsika ty hira mahafinaritra be teo ombanao za. Alleluia. Raha ohatra vonina azy zareo dia iseho sary hiara hideran'Andriamanitra amintsika dia ataontsika izany maranana fotoana afaly ny araka taminareo teto dia mirary hatrany tolo herinandro mahafinaritra be ho antsika raha mirosika amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo velona soamantsaritsika dia eo netintsika amin'ny latsinainy amin'ny amin'ny 7 sasany alina anatin'ny vavaka fiambenana samia tahiny tompo daholo dia mahereza isika tsirairay avy tahiny tompo misaotranareo nahatreratra ampaliny akiradio point radio andeto 45.com afanao minonjapeo akiradio misy tolotena reky miadiny telo amiray amin'ny 7:70 maraina dia amiray amin'ny 7:70 alina tahiny Jesosy isika rehetra. Halleluia, amen. Lasaritsika. Sirano mas la faran lalla Tewantana ni fafari nuna like sadi nurun baitu Tadi eri chawirano mas la aza nusa raitu Teli kija no foli no fafari kana didun na Tembuli zonu nyaro nao Nasiku fefi manu didina Iri zaman pana teri chai Kufama tara na matuki Sana chiweza andao Kamela na ukambuto Umanauza Motherfucker pera nizoresha Umanauza Motherfucker pera nizoresha
Tiara kuranao dia efa maty mahamonjanao za Tanaty fahoriana be sy ranomasy farany lalala Teo an-tanan'ny fahafaranao vitiko lafo tamin'irako Sy nanolorako ny aiko ka torotoro ny fanaiko Teriketranao foana ireo fahavako hoe mahitsingitina Udaiko foana ianao Ty fiaina nefa miakamitina Ny fiaina nefa sarotro Maiky indray ho lasa rotiny Fizaho yadinao Fa aoka anao angina fotsiny Hombanao za Hombanao za Hombanao za Manapataperan'izao rehetra Hombanao za Hombanao za Hombanao za Manapataperan'izao rehetra Umanosa,